Tsy hoe mateti-piavy ohatry ny sotrokely fa vao avy nitafatava teto tsika io tolakandro io dia miverina eto indray aho izao fa satria tena taitra dia taitra. Tsy haiko nareo raha ohatra tsy haiko nareo raha mba mitovy amiko fa izaho aloha dia tena choqué total mihitsiny tamin'ilay fanambaran'ny Rajoelina, Andry Rajoelina teo. Hoe be dia be ny zavatra niteneniny teo fa ny zavatra anankiray tena nanaitra ahy izany dia hoe miverina mianatra ny mpianatra atsy ho atsy ary ho terena hisotro an'ilay Covid organique. Tena mba tiako ho fantatra hoe firy ny olona sitrana tamin'io fanafody io, firy ny olona efa nanaovana fanandramana ao anatin'ny hafiriana sitrana ireo olona ireo. Amin'izao tsika miteny izao firy ny olona efa nanandrana an'io. Fa maninona no tonga dia hoe tsy maintsy mihinana an'io ny zanaky ny Malagasy. Ka asa raha ianareo na eno hoe misy vaksiny efa nomanina any ambadibadika any misy vaksiny nomanina ho an'ny firenena afrikanina dia hoe omena vola, misy vola be izany omena ny mpitondra afrikanina izay manaiky hametraka an'io hanandrana an'io vaksiny io ao amin'ny taniny. Ka izaho dia manahy mafy aho izany hoe sao dia io vaksiny io no ao anatin'ity fanafody ity. Fa maninona no mpikaroka sa vahiny no ao anatin'ilay reportage naseho antsika teo iny manao ny mandokandoka ny fanafody Covid organique io. Fa maninona tsy ny mpikaroka ao amin'ny IMRA sa tsy gasy ny mpikaroka ao amin'ny IMRA? Dia nahoana izany no hoe koa hoe maninona tsy ireo olona efa marary amin'izao izany no ataoko satria ireo nefa tsy manana safidy fisa rehefa marary maninona raha ireo aloha nanaovana fanandramana, fa maninona no zaza malagasy no hoterena hihinana an'ilay fanafody hoe tsy maintsy mihinana an'io ny zaza malagasy. Izay mihitsy moa ilay voalaza teo. Dikan'izay izany amiko ao anatin'io fanafody io ilay vaksiny. Nefa ilay vaksiny zara teo moa tena tsy tia vaksiny maizina mihitsy tena tsy tia vaksiny mihitsy fa raha ohatra hoe azo atao ny tsy manao vaksiny dia tsy manao. Ka izaho izany dia hiteny aminareo tsy hijanona ela be eto ahako fa aparitao fotsiny ity vidéo ity rehefa avy eo tsy maninona na dia ohatra raha hoe 5 minutes fotsiny mangataka anareo hanaparitaka an'ity vidéo ity. Tsy mahazo mihinana an'io ny zaza malagasy. Ary raha hiteny ny filoha Andry Rajoelina hoe tsy tia tanindrazana izay manakihana ny teniny dia hozy izy aminy tsy fitiava-tanindrazana ny ianao raha andriamatoa ity ny andeha hanery ny zaza malagasy hihinana zavatra tsy nanaovana essai klinika akory. Tena miala tsiny, zavatra tsy nanaovana essai, tsy nanaovana test, tsy nisy natsangan'olombelona iray raha sitrana tamin'io natsanganareo teo hoe io ianona sitrana. Koa hoe tonga dia ho terena hihinana an'io ny zaza malagasy tsy marary tsy maroa fery. Raha mbola mba hoe chloroquine hoe tsy maintsy mihina chloroquine iray isan'andro ohatra mandritry ny herinandro ny zaza malagasy. Antoriako izany dia ekeko, tena mba ekeko. Fa kosa ity zavatra tsy satam-piheviana ity. Fa tsy hoe nanaovana reportage tandrametaka tao indraiky tao anatin'ny 3 semaines, non 3 semaines, 15 jours indroa 30 jours izany izay ve dia navita nanao fanandramana recherche tena hoe scientifique klinika manara-penitra sy ny rehetrarehetra fa izany ny olona izay nanao an'io. Sao dia mijapijapy ny notoriété any IMRA fotsiny dia lazaina fa IMRA no nahitana an'io. Maninona tsisy olona avy ao amin'ny IMRA mihitsy nandray nanankiray raha teo. Ka izay mangataka anareo hanaparitaka an'ity vidéo ity. Aza manaiky ianareo
ny anomezana an'io fanafody io any zaza malagasy fa vaksiny io. Vaksiny ary ny vaksiny tsy voatery ho tsindrona fa mety vaksiny hoanina koa. Asa raha hitantsika ireny vaksiny le omena ny zazakely vao teraka dia ataony am-bava reny. Io zany mety hoe vaksiny. Izaho mbola tsy sura zao fa izaho fotsiny tsy manaiky an'ilay prinsipa hoe ho terena ny zaza malagasy hihinana an'io. Ataovy aloha ny essai klinika, prouvé aloha hoe tena masitrana ilay izy izay vao terena amena an'io ny zaza malagasy. Izay fa dia mangataka anareo rehetra en alerte, partagez ity vidéo ity. Izaho tsy mba mpiteny an'izany fa 7 fois 7 tena miteny partagez les vidéos.